Aza ny etaetapotsiksika teo anatrehany androany dia minofa iresaka aminao izy. Amen. Efa miarabantsika rehetra ihany koa tonga amin'ity andro alarobia ity nafoy fotoana, nafoy izay zavatra rehetrarehetra tokony hafoy tany amin'ny tokantrano nisy atsika tany dia tonga eto hihainon'ny tompo hiaraka hideran'ny tompo sy ankohaka eo anatrehany ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia iroso anatin'ny fifampizarana isika ny tenin'Andriamanitra dia tiampahery anao androany eo anao izay tonga eto amin'ity toerana ity na ianao ihany koa izay manaraka an'izao fifampizarana izao ianao no antsoina hoe olona sambatra indrindra. Fantatrao ve hoe inona mahasambatra anao? Resao kely an'izay aloha ilay akaikinao hoe ianao ilay olona sambatra indrindra hoe tsy fantatro izay zavatra nafonao tany sy navototra tany fa ianao ny sambatra indrindra satria Jesosy milaza an'izany teny izany izy ao amin'ny Luka 1:9-20. Rehefa nisy olona niresaka tamin'i Jesosy hoe sambatra rangahy izay vehivavy nitondra kibo anao, sambatra izay nono ninononao. Dia hozy izy Jesosy hoe marina izany, fa mainka hozy izy sambatra ny olona mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Zay mahatonga milaza aminao hoe ianao sambatra indrindra satria afaka mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao no sady afaka mitandrina ihany koa izay ambarany amin'ity fotoana anio ity. Taontsika ary hijery izay tiany tompo hitaritana antsika indray ny amin'ny androany izany. Mamaky teny anankitelo sika. Ny voalohany dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Genesis 15:20 no vakitsika. 20 amin'io Genesis 15 ihany no raisika aloha dia miova indraisika. Rehefa samy mahita sika dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, iarahantsika mamaky moa zany amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ianareo no nisaina anisy ratsy fa Andriamanitra kosa nisaina zany ho soa. Anao tahaka ny amin'izao anio izao amelona olona betsaka. Vaky teny faharoa Jaona 1:1-5. Jaona 1:1-5. Somary lavalava kely fa vakitsika ilay izy izany. Ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania izany, tanànan'ny Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Ary Lazarosy anadahiny no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy hanao hoe tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa ren'i Jesosy zany dia hoy izy, tsy fahafatesana no aton'izany aretin'izany, fa ny fampisehoana na ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tia ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa noho ny ren'i Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay toerana ny toerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho an'ny Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy, Raby, voaingana teo ny tadiavan'ny Jiosy tora-bato anao ka hakany indray va ianao? Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy, fa mahita ny fahazavana izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohina izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no nolazainy. Ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoha azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nolazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba inonareo fa andeha isika akany aminy. Farany indrindra
Epistily nosoratan'i Jakoba toko 1:24. Zay no maranantsika ny vaky teny zany. Jakoba toko 1:24 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry ralaiko, ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapana samihafa ianareo. Satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana, ary aoka ny faharetana isy asa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsy isy ampy na inona na inona. Androantsika raha lasirana-bavy dia hiresaka mahakasika ny fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny zanany. Resaka momba nina hoe? Ny fiainan'ny zanany, ny fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny zanany. Ty afatra ty dia omentsika aloha hevitra manao hoe tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra. Tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra. Dia tonga dia metraka fanontaniana aminareo iza aminareo no mbola tsy nilaza tamin'Andriamanitra mihitsy hoe tsy azoko Andriamanitra. Na ihany koa hoe inona ary ny anton'izao zavatra mitranga amin'ny fiainako izao. Na ihany koa manao hoe inona ny ratsy nataoko rehefa sendra ny olana mafy tampoka iny ianao. Iza tamintsika ny mbola tsy nilaza n'izany zavatra. Ray tamin'ireo fanontaniana anankitelo ireo. Hoe tsy azoko Andriamanitra hoe ahoana ny fandehan'ity zavatra iainako ity. Faharoa, inona ny anton'izao zavatra miatra amin'ny fiainako izao. Fahatelo, betsaka amintsika nefa nilazan'ity, inona ny ratsy nataoko no dia izao zavatra izao no mitranga amin'ny fiainako. Mametraka an'ireo fanontanian'ireo tsika rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika indraindray satria tsy azontsika ny fitondran'Andriamanitra. Nety tsara ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra, nety tsara ny fiainam-bavakao tamin'Andriamanitra, ianao tsy nanao ratsy na inona, nefa dia tonga aminao ihany ilay olana. Tonga aminao ihany ilay aretina. Dia mametra-panontaniana ianao hoe ahoana ary ty fitondran'Andriamanitra ity. Mahafaly aho milaza aminao manao izay tonga eto izany na manao izay manaraka ihany koa fa tsy ianao rery no tsy mahatakatra ny fitondran'Andriamanitra. Amin'ny voalohany, tsy ianao rery no tsy mahatakatra ny fitondran'Andriamanitra. Amin'ny voalohany, fa olona maro ao anaty Baiboly ao be da be no tsy mahatakatra ny fitondran'Andriamanitra. Amin'ny voalohany, isan'izany ilay tantaran'i Josefa novakiantsika tao amin'ny Genesis toko 4 izy teo. Toko 15. Ny tantaran'i Josefa dia isan'ireo olona ihany koa tsy nalala ny fitondran'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Anankiray izay Josefa ny ray, fa ny faharoa ihany koa ireo olona nanodidina an'i Jesosy tamin'ny vaninandro ny ainany. Izany namakiantsika ilay Jaona toko 4. Vao eo amin'ny vakiana dia tsy tadidi indray ve? 2:10, andiny voalohany ka hatramin'ny 5:10. Ireo olona nitanisaiko taminao teo ireo dia olona samy niaina ny fitondran'Andriamanitra avy. Fa tsy nahatakatra an'izay fitondran'Andriamanitra izay izy tamin'ny voalohany. Fa ampahafantarin'Andriamanitra azy nefa izany aty aoriana. Dia androany izany tsika amin'ny alalan'ny tantaram-piainan'i Josefa sy ny tantaram-piainan'ny ireo olona nanodidina an'i Jesosy no amalintsika ilay fanontaniana hoe inona ny anton'izao Andriamanitra. Tsy azoko Andriamanitra. Za ve nanao ratsy Andriamanitra? Ovalintsika izay fanontaniana izay androany. Mba tsy hahatonga anao hisalasala intsony amin'ny fitondran'Andriamanitra, fa hahatonga anao asa ilaza hoe tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy misy zavatra parazara ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao fa zavatra efa calculé. Zavatra efa calculé. Tsy fantatro hoe zavatra iainanao amin'ny fiainanao fa androany ny tompo te ampahery atsika amin'ny zavatra lalovantsika na zavatra mbola ho lalovantsika izany. Dao ry tsy anatin'ny fifampizarana ao anatin'ny famelabelarantsika idirantsika ilay Genesis toko 15 teo miresaka momba ny tantaran'ny
Josefa niteboka voalohany zany ao anatin'ity afatra ity dia zao hoe tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra fa te hamolavolanao izy mba ho fitaovana ianao ho famonjena ny hafa. Zay raha fitinina ny tantaran'i Josefa. Tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra fa te hamolavolanao izy mba ho fitaovana ianao hamonjena ny hafa. I Josefa raha lasa ranabavy dia tsy natakatra ny fitondran'Andriamanitra ohatranao sy ohatranahy ihany koa tamin'ny voalohany. Nalala ihany Josefa tamin'ny voalohany hoe misy nofo nomen'Andriamanitra azy ao amin'ny Genesis 17:1-5 ilay nofo io dia ohatrany manambara projen'Andriamanitra ho azy fa tsy fantatry Josefa hoe inona marina ilay projen'Andriamanitra ho amin'ny fiainany. Ary tsy vitany hoe tsy fantatry Josefa ilay projet fa tsy fantany ihany koa hoe ahoana ny fomba hitondran'Andriamanitra azy ho amin'io projet io. Zay ny zavatra niainan'i Josefa. Dia rehefa fanandratana no nandrasan'i Josefa tao anatin'ilay nofy, tadidinao ve aloha ilay nofy? So dia mitantara zavatra nefa tsy azonao ilay izy. Tadidinao ve ilay nofy nomen'Andriamanitra an'i Josefa aloha? Genesis 17:1-5 misy tantara ao nanonofy Josefa nomen'Andriamanitra nofy izy. Nofiny voalohany dia zao amboara. Resaka zany Josefa tamin'ny rahalahiny hoe zao zah nanofy. Dia tsika rehetrarehetra hono samy mitondra amboara daholy tany antsatsika. Dia rehefa nomentsika ilay amboara dia samy najorontsika daholy dia nenareo 12 lareo niondrika teo amin'ny amboarako daholy. Zay ny nofy voalohany Josefa. Nofy faharoan'i Josefa dia nohatry zao indray. Na ny nofy indray ozy izy dia ny masoandro, ny volana sy ny kintana niondrika teo anatrehako ozy izy. Zay ilay nofin'i Josefa. Tsy fantatry Josefa hoe inona ny dikan'izany zavatra. Ary tsy fantatry Josefa ihany koa hoe ahoana ny hatanteran'Andriamanitra an'izany zavatra. Ny ao anatin'ilay nofy raha jerenao tsara dia resaka fanandratana an'i Josefa ilay izy. Sa tsy zany? Fanandratana an'i Josefa, amboara 12 miondrika eo amin'lohan'ny amboara anankiray. Ny volana sy ny masoandro sy ny kintana 12 miondrika eo anatrehan'ny Josefa. Resaka fanandratana zany. Zay ny eritreretin'i Josefa, zay mety zavatra ny saintsain'i Josefa. Fa raha mijery ny parcours-piainan'i Josefa zao sy anao, dia ohatr'izay ve ny fandehany? Tsy ohatr'izany ao fandehany. Fa zavatra mifanohitra amin'izay aza no ny ainan'i Josefa satria maninona? Satria voalohany indrindra dia namidiny rahalahiny izy. Namidiny reto rahalahiny reto tamin'ny Ismaelita izy, ary avy eo tonga andevo tany Egypta. Fanandratana ny tao anatin'ny nofy fa andevo ny depara. Tsy vitany hoe andevo. Fa rehefa mba nihiratra kely ny fiainana tany Egypta satria nalain'ny Potifara ho mpanapaka ny ao an-tranony iray manontolo Josefa, dia ohatrany hoe mba nafinaritra kely. Fa vetivety fotsiny dia nitsimbadika indray ilay tantara. Niendrikendrehan'ny vadin'ny Potifara indray fa nanadala azy ity Josefa. Nofy fanandratana, fa zavatra mifanohitra amin'izany ny ainan'i Josefa. Voalohany namidy ho andevo. Faharoa nigadra tany am-pontsy. Raha zany teo amin'ny plasin'i Josefa, mety nametra-panontaniana hoe Andriamanitra hoe inona ary ny ratsy nataoko? Fa ahoana ary ty fitondranao ty? Mba mpanomponao ihany dia maninona ny zavatra ohatran'izao? Andevo dia avy eo gadra. Ahoana ary ho fandehan'izany fitondranao zany? So dia mba tsy marina ary ianao Andriamanitra? Possible ho zany niodina tany anatin'ny sain'i Josefa. Satria eritreretinao ny filazan'ny baiboly azy moa zaza izy, mbola zaza izy. Zay ny filazan'ny baiboly azy, nefa Josefa 17 taona. 17 taona hoe mbola zaza? Tsy haiko izay eritreretintsika ny amin'izay mbola zaza sa tsy zaza, fa ny filazan'ny baiboly hoe mbola zaza Josefa. Tamin'izy 17 taona no namidiny rahalahiny ho andevo izy. Genesis 17:1-5 misy an'izay resaka izay. 17 taona izy no nalaina tamin'ny rainy. Dia 30 taona Josefa zay vao tonga tamin'ilay planin'Andriamanitra ho amin'ny fiainany. 4 taona zany no nijaliany Josefa. 17 taona izy no nanomboka nalaina ho andevo.
dia nigadra izy. Dia 30 taona izy vonakariny izy ty tsy haiko ny filaza azy amin'ny teny gasy. Ilay mpanjakan'i Egypte ty vonakariny io mpanapaka ny Egypte ray manontolo 4 taona izy zany niaina fijaliana. 30 taona niaina fahoriana. 30 taona niaina fijaliana. Fa any amin'ny 30 taonany izy vao mahatakatra hoe ka izao ny tian'Andriamanitra hatongavana tao anatin'ilay fahoriana niainako nandritry ny 30 taona. Telaza aminao anatin'izany tantaran'i Joseph izany fa tsy diso ny fitondran'Andriamanitra ny Joseph. Na dia natao andevo azy izy, na dia nogadraina azy izy farafahakeliny 3 taona. Farafahakeliny 3 taona fa tsy 3 taona fotsiny izy no nigadra. Misy milaza hoe 12 taona izy no nigadraina. Fa tsy voamarina ara-Baiboly moa izany fa farafahakeliny ozy izy 3 taona no nigadra. Ary tsy zavatra nahafinaritra ny iainan'i Joseph. Fa fankalana, fanendrikendrehana, izany ny iainan'i Joseph. Fa tao anatin'ireo zavatra rehetra ireo raha lasirana-bavy, inona ny tian'Andriamanitra hatongavana tao anatin'ilay fahoriana sy ny zavatra rehetra ny iainany. Inona ilay vakiantsika tao amin'ny Genesis 15 teo? Mba vakiantsika kely averintsika vakiana kely fotsiny. Andininy 20 amin'ilay Genesis 15 ozy izy hoe ianareo ozy izy ny saina nisy ratsy fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa. Dina amin'izay ilay anton'ilay fampahoriana ny iainan'i Joseph. Anao tahaka an'izao, anio izao amelona olona betsaka. Zany hoe novolavolain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo parcours-piainan'ireo Josefa, tamin'ny alalan'ireo zavatra ratsy amin'ny fijery amin'ny maha-olona ireo Josefa, mba hahatonga azy ho fitaovana tsara ampiasain'Andriamanitra amonjena olona maro. Tandroany tsy fantatro izay zavatra iainanao. Tsy fantatro izay problème misy amin'ny fiainanao. Tsy fantatro izay aretina misy amin'ny fiainanao. Mety amam-bolana ianao narary, mety efa aman-taonany ianao narary. Fa za te hilaza aminao androany fa tsy diso ny fitondran'Andriamanitra anao ao anatin'io olana io sy ao anatin'io aretina io. Fa Andriamanitra te amolavolanao mba ho fitaovana tsara ianao ho ampiasain'Andriamanitra amonjena ny hafa ohatran'i Joseph. Te hanova le fisainanao mihitsy zany Andriamanitra mba tsy ho taka ny fisainan'izao tontolo izao ianao rehefa mandalo olana. Mba tsy taka ny fisainan'izao tontolo izao ianao rehefa mandalo aretina. Tsy hametraka an'ilay fanontaniana intsony hoe fa inona ny anton'izao Andriamanitra nanota ve? Inona tsy nety nataoko? Tsy voatero izany. Fa Andriamanitra mitondra ny fiainanao dia te amolavolanao izy ho fitaovana tsara ampiasainy eo am-pelantanany. Mety an'izany ve ianao aloha sa tsy mety? Manaiky an'izany ve ianao sa tsy manaiky aloha? Hitanao amin'ny bokin'ny Isaia, vakiko kely ihany, 4:17 Jehova dia miresaka hoe ianareo ozy izy na ianao ozy izy dia tahaka ny tanimanga, dia izaho ozy izy no manefy anao ary asan'ny tanako ianao. Hitanao tsika zany tahaka ny tanimanga volavolain'ny mpanao tanimanga anankiray. Ianao zany na za zany tanimanga, dia za na ianao tian'Andriamanitra ho fitaovana anankiray azo ampiasaina amelomana olona anankiray. Ohatra hoe zany ianao tian'Andriamanitra ho atao ho vilany tany. Dia mba hahatonga anao ho vilany tany tsara, ahavoky olona, amelona olona, dia tsy maintsy mandalo famolavolana ianao. Raisina aloha ilay tanimanga, tsy maintsy potsipotseriny. Tsy moramora zany potsipotseriny zany. Marary zany potsipotseriny zany. Misy aminareo efa niotra dia misy an'ilay mpanotra tena mahay ireny fa tena marary mihitsy ilay izy. Fa raha te ho sitrana ianao dia ohatr'izay. Dia ao anatin'izay koa ilay tanimanga alaina dia potsipotserina, volavolaina. Tsy vitany hoe potsipotserina ilay izy. Fa rehefa hita ilay forma dia atao inona amin'izay avy eo? Alefa any anaty afo. Alefa any anaty afo mba hivoaka tsara, mba ho mafy tsara. Dia rehefa voaka avy any anaty afo ianao izay vao azo ampiasaina ho vilany tany andrahoana sakafo mahavelona olona. Dia ohatran'izay koa ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika io, ampandalovina zavatra ohatran'izany isika, satria tian'Andriamanitra ho volavolaina ho ampiasaina aso ny hafa ianao ao anatin'io situation iainanao io. Dia averika ny fanontaniana hoe mety ve ianao? Raha mety ianao dia ianao mba hitehaka ho azy androany.
zay ny teboka voalohany raha lasirana-bavy a ny antony mahatonga ny zavatra io mitranga eo amin'ny fiainanao io zavatra tsy indraindray tsy dia tiantsika io a dia famolavolan'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika ho fitaovana tsara hamonjen'Andriamanitra ny hafa izany hoe tsy misy diso ny fitondrany anao anatin'io. Faharoa amin'izay a hiditra ao anatin'ilay tantaran'i Lazarosy amin'izay tsika. Izay zany ny tantaran'i Josefa avalontsika eo iny. Hiditra ao anatin'ny tantaran'i Lazarosy amin'izay tsika. Faharoa zany ny teboka faharoa, ilay teboka voalohany teo hoe tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra satria Andriamanitra te hamolavolanao fitaovana tsara ampiasaina hamonjena ny hafa. Voalohany izay. Faharoa tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra anao fa te aneho ny voninahiny izy ao anatin'io situation io mba hahatonga anao ino azy misimisy kokoa. Mba ho fampitomboana ny finoanao dia avelany ianao hiaina zavatra sarotra ohatran'io. Hoazavaintsika ilay izy. Momba Lazarosy ao anatin'ilay Jaona 2:12-15 teo. I Lazarosy dia olona efa narary eo ambavahoan'ny fahafatesana. Izy zany tsy olona hoe narary fotsiny. Hoe mbola afaka miandry dokotera. Hoe natonga amin'ny herinandro ary ny dokotera tsy manino io. Fa Lazarosy tena efa ambavahoanan'ny fahafatesana mila fitsaboana maika izy. Dia rehefa tao anatin'izay situation izay i Lazarosy dia nifanaraka i Marta sy Maria hoe andao rangahy hampiantso an'i Jesosy. Andao antsoiny Jesosy fa tena marary ty anadahntsika ty. Tsisy hevitra tsony ty fa andao ampanantsony izy. Dia nandefa iraka izy mirahavavy. Tonga tany amin'i Jesosy amin'izay ny iraka, enin'i Jesosy somatsara hoe hozy izy Marta sy Maria hoe marary Lazarosy ilay tianao. Enin'i Jesosy ilay mesazy. Fa tsy teony eo Jesosy dia tonga dia hoe marary Lazarosy. Alaotsika tonga dia hoandro zalahy mantsy mpianatra zany. Hoe alaotsika tonga dia hoany amin'ny Lazarosy hitsabo azy. Tsy izany nataon'i Jesosy fa inona nataony? Inona nataony raha hainao ilay tantara tao amin'ny Jaona 2:12? Ny andro roa andro teo amin'ny toeran'io izy. Raha ianao no mandinika an'izany amin'ny maso tsy miangatra hoe ilay tianao marary dia ianao tsy metsika fa mijanona eo amin'ny plasy misy anao io. Dia ahoana fijerinao an'izany zavatra any? Tsy firarahiana ve izany? Ohatrany hoe tsy ignorance ve izany zavatra izany hoe ohatrany tsisy valeur amin'i Jesosy izany ty Lazarosy ty. Matoa izy mbola mijanona eo ihany. Efa henon'izao hoe olona efa ambavahoanan'ny fahafatesana ve dia maninona ny tsy mikirapaka makany? Fa fananiany Jesosy mihitsy hoe alaotsika aloha mbola hijanona eto ka. Fa ao anatin'ilay izy ny mpianatra mety tsy mahazo an'izay zavatra ataon'i Jesosy izay. Satria presizen'ny Jaona tsara amin'ilay fanoratana an'ilay izy hoe marary Lazarosy ilay tianao. Olona tiana ve nefa tsy vonjena eo no eo. Fa ahoana ary izany fitondran'Andriamanitra any tsy azoko mihitsy. Tianao ve dia tsy vonjenao eo no eo fa velanao iandro roa andro ianao vao tonga any. Raha ny fijery amin'ny olombelona izany mihitsy. Fa niniany Jesosy natao ilay izy satria misy zavatra tiany hatongavana ao ambadik'ilay izy. Tiany Jesosy hanehoana ny voninahiny ny mpianana amin'ny alalan'ny fananganana ny Lazarosy. Fa maninona ny mila hanehoana ny voninahiny ny mpianana? Mba hahatonga ny mpianatra ino misimisy kokoa an'i Jesosy. Mba hahatonga ny finoan'ny mpianatra hitombo. Dia jerenao tsara ao anatin'io tantara io ao anatin'io tantara io eo amin'ny fomba jiosy tamin'ny taonjato voalohany, ny olona anankiray rehefa maty dia tsy mbola alevina aloha izy mandritry ny 3 andro. Fa indrasina tapitra ny 3 andro izay vao alevina izy. Satria maninona? Ny antony ny jiosy dia mino hoe rehefa maty ny olona anankiray dia tonga dia tsy tonga dia miala eo zany ny fanahin'ilay olona iny fa mbola eo akaikikaikiny eo ihany, eo amin'ny manodididina azy eo ihany ao anatin'ny 3 andro. Fa eo amin'ny faha-4 andro rehefa dila ny 3 andro dia azo antoka fa tsy eo tsony ny fanahin'iny olona iny, izany hoe tsy possible ny hitsangana maty tsony io olona io. Izay ny finoany jiosy zany. Ry zareo zany miandro hoe ao anatin'io 3 andro io sao dia mba hisy mirakla ihany hitsangana tamin'ny maty ty olona ty. Dia izay no nahatonga an'i Jesosy raha lasarana-bavy ny andro 2 andro aloha izy. Nandrasany mihitsy aloha ilay 2 andro. Satria izao rehefa nandefa iraka Marta sy Maria, 2 andro izay. 2 andro vao tonga any amin'i Jesosy ilay iraka. Dia ny andro 2 andro teo amin'ny toeran'io Jesosy. 4 andro izay. 3 andro.
Tapitra ny 2 andro lasa amin'izay Jesosy nakaiza nakany amin'ny Lazarosy. Zay mahatonga izy hoe 4 andro. Zay no natonga ny voalaza ny soratra masina hoe efa efarana izy zay no nalevina. Fanaininy Jesosy mihitsy ilay izy hoe tapitra le 3 andro amin'ny finoanareo olombelona satria nareo manantena fitsanganany tena maty hoe mbola hitsanga ny olona io dia avelako mihitsy ho 4 andro aho zay vao tonga aty amin'ny andro faha-4 zay vao tonga mba ahitanareo fa ny tanan'Andriamanitra no manangana ny olona io. Dia rehefa hitanareo fa ny tanan'Andriamanitra manangana ny olona io dia ino ianareo fa izaho ilay niran'Andriamanitra amonjy ianareo. Zay ny anton'io tantara io raha lasirana-bavy. Misy fotoana ihany koa sika miaritra zavatra sarotra amin'ny fiainantsika. Mandalo olana dia mandalo aretina dia manantena an' Jesosy sika hoe vahan' Jesosy eo no eo amin'iny andro iny. Fa manao fanahinina mihitsy ny tompo tsy mamaly anao anatin'indray andro iny. Tsy ao anatin'iny fotoana iny. Satria Andriamanitra manana ny fotoanany ary tsy diso ny fitondran'Andriamanitra anao na dia tsy mamaly anao androany azy izy na dia tsy mamaly anao rahampitso azy izy. Tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra fa manana ny taiminina izy. Manana ny taiminina ny Andriamanitra. Ary voalazan'ny Baiboly hoe ny fievitro. Toizinareo ilay izy, ny fievitro lalako tahaka ninona ozy izy ny fahalaviran'ny fievitro sy ny lalako sy ny lalanareo. Tahaka ny fahalaviran'ny lanitra sy ny tany ozy izy. Misy idirany ve izany? Lanitra sy ny tany misy idira. Lavitra be ne izany hoe tsy azontsika saintsainina ilay fitondran'Andriamanitra. Fa omeny fahasoavantsika ahafantatra amin'ny ampahany. Inona ilay ampahany voalohany resantsika teo? Te hamolavolatsika izy dia avelany ianao mandalo an'io zavatra io. Dia ao anatin'ity faharoa ity, ilay teboka faharoa, avelany ianao mandalo an'io satria tia nitombo ny finoanao azy. Dia apetrako indray ilay fanontaniana hoe mety ve ianao? Mety ve ianao? Mbola mety ampandaloviny zavatra sarotra dia tsy valiany eo no eo ianao Ohatry ny hodiny fanina mihitsy hoe tena eniko izany vavaka ao izany ry zanako fa eo aloha ianao mipetraka tsara eo aloha ianao. Marary an'ilay mipetraka eo indraindray fa ahoana mbola sa satria maninona izy no mitondra ny fiainantsika ary tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra. Zay zany no fandeha ilay tantaran'ny Lazarosy teo tsy hitariko lavabe ilay izy fa ny tiany tompo ambara ao anatin'iny zavatra iny misy fotoana izy tsy mamaly antsika eo no eo fa velany mihitsy hiandry sika. Dia rehefa miandry tsika ao anatin'izay dia mamolavola antsika izy mba hatonga ny finoantsika hitombo avy eo. Zay zany ilay izy. Dia andao tsika hiditra ao anatin'ny teboka fahatelo farany ao anatin'ity fifampizarana ity inona amin'izay ary no tokony ataontsika zany raha fantatsika amin'ny ampahany hoe ny anton'ny karazana fahorinana fisedrana miatra eo amin'ny fiainantsika dia voalohany indrindra aloha zany ho famolavolanantsika mba hatonga antsika fitaovana famonjena ny hafa. Dia ny faharoa ho famolavolanantsika mba ampitomboana ny finoantsika. Rehefa fantatsika amin'izay ireo zavatra ireo dia ohatry ny ahoana amin'izay zany ny perspektivana ny fomba fijery ny zavatra miatra amin'ny fiainantsika. Dia izay ilay vakentsika tao amin'ny inona ilay farany. Jakoba toko voalohany andiny faharoa ka hatramin'ny faha-4. Raha lasirana-bavy, raha hiatrika zavatra ianao, tsy fantatro na miatrika ianao, fa tsika tsy maintsy hiatrika na tiatsika na tsy tiatsika. Zay ny anton'ity afatra ity. Raha miatrika zavatra ianao, dia ny tian'Andriamanitra ho fomba fijerinao an'io olan'io dia tian'Andriamanitra hifaly ianao ao anatin'io olan'io. Raha izao tontolo izao mahainao izany afatra izany dia hoe adaly reto kristianina reto. Problème ve no misy amin'ny fiainanao, aretina ve misy amin'ny fiainanao dia hifaly ianao. Kratsinako, fahadalana ilay filazantsara. Fa izay nantsona hoe filazantsara. Tian'Andriamanitra isika hifaly ao anatin'ny fahorinana ny fisedrana iainantsika satria maninona? Satria ozy izy io fisedrana izay amolavolan'Andriamanitra antsika io dia miteraka inona ozy izy Jakoba? Miteraka faharetana. Miteraka faharetana amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Rehefa miatrika zavatra anankiray ianao dia roa ihany ny lalana alehanao.
na ianao mitady vahaolana eto amin'izao tontolo izao, na ianao mitady vahaolana ao amin'Andriamanitra. Misy fotoana ianao rehefa ataoko hoe be loha kely tsika indraindray dia avelan'Andriamanitra mihitsy andana ary andramo e. Dia rehefa manandranana ianao midona amin'ny poto dia miverina atao amin'Andriamanitra ihany avy eo. Rehefa tafaverina ao amin'Andriamanitra ianao dia tonga saina hoe ato amin'Andriamanitra no misy an'ilay vahaolana, na dia tsy hitrana aza ny aretinao na dia tsy mivaza ilay olanao, fa maheno ianao fitondran'Andriamanitra, maheno ianao accompagnement avy amin'Andriamanitra. Dia izay ilay vahaolana. Ary rehefa tafapetraka ao amin'Andriamanitra ianao dia manomboka maharitra ao ianao. Rehefa mitodika amin'Andriamanitra ianao dia maharitra. Ohatry ny ahoana ilay maharitra? Tsy mijery vahaolana hafa ianao fa ao ianao dia mipetraka ao. Dia ame ohatra anao mba azonao tsara ilay izy. Hitanao eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona, misy ny antsoina hoe ao anatin'ny vatantsika ao zany, misy ny antsoina hoe antikor. Dia io antikor io rehefa sendran'ny aretina anankiray dia misy fotoana izy io tsy matohitra an'ilay aretina. Dia mba ahatonga n'io antikornao io mafy, atohitra aretina, dia ilaina n'inona? Ny vaksiny. Ny vaksiny zany dia tsy fanamafisana ny antikornao fa fitaovana anankiray ampiasaina mba hi-entraîner ny antikornao atohitra ny virus izay hiditra amin'ny vatanao. Ohatra izao fandeha lezy. Amin'ny voalohany, izay mahatonga ny zazakely atao vaksiny. Amin'ny voalohany misy aretina amin'ny zazakely ireny, misy aretina mbola tsy niditra tamin'ny vatany mihitsy hatramin'izay. Dia vao tafiditra amin'ny vatan'ilay zaza ilay aretina, dia tsy fantatry ilay antikorna hoe inona ity aretina ity, dia ahoana ny fomba fiady amin'ity aretina ity. Dia mbola mitady vahaolana be zany ilay antikorna hoe ahoana ny fomba atao hiatrehana an'ity problème na virus miditra amin'ny vatany ity. Dia mba hialana amin'izay dia namorona ny vaksiny ny dokotera. Ny vaksiny dia aretina anankiray izay namevanana ny heriny. Tanao ohatry ny hoe andao ataontsika hoe alika anankiray zany dia nesorina ny vanginy, nesorina ny nifin'ilay alika. Ohatr'izay ilay vaksiny. Ilay vaksiny zany inoffensif. Misy fotoana io mety hoe mamay ny vatanao fa miady ilay antikor ao anatin'izay. Fa ilay vaksiny dia natao anazarana ny antikornao hisadapta amin'ilay aretina rehefa tonga tokoa ilay aretina. Dia ohatran'izay koa raha lasirana bavy ny fisedranantsika. Ohatran'izay ihany koa ny olana mandalo amin'ny fiainantsika. Reny rehetrarehetra reny dia avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainantsika mba ho entraînement ho antsika, izany mba hahatonga ny finoantsika hitombo. Dia rehefa mitombo ny finoantsika dia maharitra isika ao amin'Andriamanitra. Maharitra isika amin'Andriamanitra dia ina koa ny toyny tenenin Jakoba maranantsika ny afatra androany. Eo amin'ilay andininy fahefatra. Areo ka hozy izy ny faharetana isy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy isy tsy ampy na inona na inona. Zao zany no fandeha lezy. Mamela an'ireo karazana olana, ireo karazana épreuve ireo Andriamanitra mba ho famolavolànantsika. Voalohany, hozy izy atao anatin'ny teboka voalohany hoe mba hahatonga anao ho fitaovana tsara eo am-pialatanan'Andriamanitra. Voalohany izay. Faharoa, mba hahatonga ny finoanao hitombo, ny finoanao an'Andriamanitra hitombo. Dia rehefa mitombo ny finoanao dia maharitra ianao. Rehefa maharitra ianao dia ina amin'izay mitranga hozy izy Jakoba, ianao no antsoina hoe olona tanteraka. Ary ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra dia ny mba hahatonga antsika ho tanteraka. Tian'Andriamanitra ianao ho tanteraka. Resao kely an'izay aloha akaikinao hoe tian'Andriamanitra ianao ho tanteraka. Sao dia matory izy. Izay ny antony raha lasarana bavy, izay ny objectif final an'Andriamanitra. Anatanteraka anao izy. Ohatry ny ahoana ilay tanteraka? Mitovy amin'i Jesosy Kristy. Izay ilay izy mba ho lehilahy lehibe hatratra ny ohatra ny fahalehibeazan'i Kristy Jesosy. Dia mba hahatonga antsika ho amin'izay objectif an'Andriamanitra dia mamela ny zavatra rehetrarehetra izy hitranga amin'ny fiainantsika. Dia tanteraka isika mba tsy hisy tsy ho ampy ozy izy na inona na inona, ilay tsy hisy tsy ho ampy tsy hoe tsy ampy sakafo na hoe ananana daholo zany izay zavatra rehetrarehetra, tsy an'ilay izy fa mba hahatonga anao ho complet ohatran'i Kristy feno. Izay ny anton'ilay izy.
androany zany ianao amarana ny afatra androany zany ianao tsy haiko izay zavatra hatrehanao sy izay zavatra mbola hatrehanao fa tian'Andriamanitra ianao ifaly ao anatin'io zavatra hatrehanao io satria maninona ianao mila mifaly satria amin'ny alalan'io zavatra io Andriamanitra no mamolavolana fitaovana tsara ao anatin'io zavatra io Andriamanitra no mampitombo ny finoanao mba tonga anao vehivavy sy lehilahy tanteraka ao amin'ny Kristy noho izany raha lasaranabavy tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra anao fa mifalia ianao raha mpahoriana androany mifalia ianao raha ho ampahoriana rapitso mifalia ianao raha miatrika olana androany mifalia ianao raha hiatrika olana rapitso fa mahatsara antsika io raha lasaranabavy ohatra le vaksiny ihany mahatsara ny anticorpsika ny vaksiny mba tonga ny anticorps ho zatra ady ohatran'izay ny fandehan'ilay izy ao amin'ny tompo raha nisy zavatra voarainao dia andao hitsangansika hisaotra anazy ny amin'ny afatra izay nomeny tamin'ity andro anio ity miala eo tenao zany tsy tiako hoe hiala vida fotsiny fa za mihitsy fa mametraka zavatra ny tompo any anatin'ny sainao any any anatin'ny fonao any ihany koa mba tonga anao tena hiantehitra amin'Andriamanitra mba tsy tonga anao ihany koa nana fijery tahaka zao tontolo zao ny zavatra izay henanao ndao hisaotra ny tompo sika ankehitriny raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto